miarabatsika namana Praitanindrazana rehetra amizao maraina mialohan'ny concertation des jeunes zay atao any amin'ny CCI Vato Androany. Mialohan'izay no itondrako teny fankahirezana ho andretra indrindra moa fa ireo tanora zay atrika an'izay concertation izay. Eto ny tenako dia manentana ny tanora rehetra ho tonga andray anjara amin'izay concertation zay natokana ho anareo, ny antony mba hafana mitafatafa aminareo miaino ny feonareo occasion androany io. Ela no nitadiavanareo an'izay feonana zay fikaonandoha izay ary nangatahinareo izy io tonga ny fotoana. De eto koa moa zany zao mampirisika an'izay fahatongavanareo zay ary mba manentana ny sasany zany tsy hanana toe-tsaina hafahafa indrindra ireo zay miezaka zany manentana ny tanora tsy ho tonga eo. Raharam-pirenena saripady ary tsy kilalao rehefa anatin'ny fotoana sarotra ohatran'izao zao no fotoana nehoana ny tena fitiavan-tanindrazana ka noho izany entanina isika rehetrarehetra ho tonga eo andray anjara mba ahafahantsika zany mahita ny rariny taorinany tolona zay natao. Mizarazara raha mahita antsika amin'izao ny hevitra andreo tanora, tena mizarazara be fa ny zavatra tsikaritra fotsiny betsaka amin'ireo tanora. Za moa tsy manavaka na génération inona na inona na inona fa manerana Madagasikara anaovako an'izay antso zay ary tako an'izay zavatra zay de betsaka ny tsy mankasitraka ny fidinana an-dalambe fanakorontanana any zavatra efa zay napetraka. Tsy anareo tanora ihany no naniry iovany le fitondrana taloha fa ny malagasy rehetrarehetra, ao ny nangina tsy niteny, ao ireo zay voasambotra ny gadra maty sy mba fananana, ao koa ireo zay nandray anjara nanosika hatramin'ny farany nazahoana ny tolona igny. Tolom-bahoaka igny etsy bahoaka iny ary namoizana aina malagasy maro ka noho izany tsy tokony avela very anjambany ny ezaka rehetra zay natao. Ka zay no mahatonga anahy miteny eto hoe betsaka ny fomba ahafahantsika mitaky zavatra. Ry zandry ajaina, zandry tiako, betsaka ny fomba ahafahantsika manao fitakina fa tsy voatery manakorontana na manimba zavatra zay vao manarina. Matoa ny teny an'izay zany aho mahita fa maika loatra ny sasany, précipité ho izy ny fiteny baiko amin'izay fanovana zay. Samy mila fanovana atsika fa rehefa sedra ny olana zany raha misy ny zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny eritreritra na tsy ankasitraina ao anatin'le fitondrana mijoro amin'izao de ny fifampiresahana ihany no vahaolana. Tokony manantona anareo tsara zao nataonao rehefa tsy azonareo ny filoham-panjakana manantona ny premier ministre, tsy azonareo ny premier ministre ao ny président l'Assemblée nationale. Rehefa tsy azonareo ny président l'Assemblée nationale ndreto zahay vice président afaka mandray anareo ary afaka mampita koa ny etaetanareo amin'izay tianareo atongavan'izay etaetanareo zay. Zay ny antom-pisianay amin'izao fanjakana mijoro zao. Ka tokony hosarotintsika fa tsy zavatra nandaniana fotoana, zavatra nampijaly dia tapitapika eo tsika zany androdana azy andrava azy de lasa misafidy fahadisoana atsika amin'izay fotoana zay. Mahatonga anahy miteny de zao fantako ny sosinareo, ny alahelo-nareo fa na zahay miresaka zao koa misy zavatra tena tsy tianay eo, misy zavatra zay mampatezitra anay eo fa nefa nisy zavatra ihany koa ny fanarahana zany. Inona moa ny fanarahantsika, inona moa no antony nanolona ny fitondrana taloha teo de ny mba hahafahantsika miaina ankalalahana, mba hahafahantsika sambatra amin'ity tanindrazantsika ty. Ka noho izany ny bazy tsy angahantsika, inona moa ny bazy dia fanovana rafitra. Zany no nantsoentsoen'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara. Ka zay no zavatra tokony andrasantsika amin'izao fitondrana fanaovazana izao. Fa aza alefa aloha mihitsy ny ampotsika na nanolotra olona anao ka tsy voaray ny olona natolotra anao, de zay no antony ialanao
itsikeranao zao fitorana zao na nangataka toerana anao tsy azonao le toerana nilainao tadiavinao de hiady am'izao fitorana zany ianao na am'ireo zay tompona andraikitra zay fanandrify am'izay fa lazaiko aminareo amin'ny fo madio betsaka ny zavatra mahasosotra eo tena mahatezitra am'ty fitorana ty fa kosa aprimo koa ny kaprisiko amprimo koa ny ampoko fa ny aya ny anya tanjona tokana de ny atongavatsika amin'ny concertation nationale isafidianatsika ny lalana hizoratsika betsaka ny fanakianana betsaka ny fandotoana nefa tsy hampiemitra zay fantanjona de tsy maintsy tafita tsika mianakavy amin'ny safidy hidiratsika amin'ny 5e république amin'izay rafitra zay iritsika nareo mety nangataka toerana tsy azonareo le toerana tadiavinareo normal ianareo raha frustré normal zany za comprendre zany misy olona tsy tianareo fitondranao zay mampiayahy anareo ka tsy manjary normal nareo raha tezitra na za koa mahatsapa an'izany misy zavatra tsy tiako oziny lazaiko taloha teo misy olona tsy manjary agnatin'ny fitondranao misy olona tena tsy valahara anao fa avec le temps fotoana me mandeha tsy maintsy ho fantatra ihany iza ny olona tsy mamango za milaza aminareo zao tompona andraikitra any amin'ny faritany ny mahajanga mba imaginenareo manolotra ministre be debe zahay région Boeny Melaky Betsiboka tsisy ministre nefa za hitanareo tsara miady mafy ny resaka province ataonao miady mafy ny resaka état fédéral raha raisitsika amin'ny resaka état fédéral izy de ny parti nord zany 5 ministre imaginenareo Tamatavy Toamasina Digo 5 ministre fotsiny nefa ny ilany antsimo Tananarivo Fianarantsoa Toliara 24 ministre mahafaly ahy ve zay faly ve za am'izay tsy faly eo satria Madagasikara ho an'ny malagasy ary mitovy tsika rehetrarehetra ato fa kosa misy mpitarika misy mpitondra ajaiko ny safidiny fa na izany za milaza hoe aitsio fa tsy mety io miantso ny filohan'ny fanavaozana miantso ny président d'Assemblée nationale miantso andreo zay manodidina akaiky azy mampilaza hoe tiny tsy mety fa tsy zay no andeha hivoako ankalamanjana hitonako ny zanaky ny mahajanga rehetrarehetra na ny triangle du nord hidina andalambe hoe esory fa tsy mety ny filoha esory fa tsy mety zao fitondrana zao tsy maintsy misy zavatra ampandeferina hoy aho raha ny kaprisiko hoariko am'le zavatra miandry atsika raha pitso tsisy dika ny kaprisy zay ananako sy zavatra mampiayahy sy zavatra tsy tiako misy am'izao fitondrana misy zao zay no any antanako anareo tanora zandry mila manana patience nareo fa za miteny ny patience rehetra de miteraka tombotsoa io rehefa mahandry ianao dia miteraka vokatsoa zay fa rehefa maimaiky ianao mety tafanao zavatra tsy voakajinao ka ibiroika amin'ny tsy misy amaranako azy de zao ity fanavaozana ty dia hametraka an'izay resaka rafitra vaovao iainantsika amin'ny 5e république zay no mission ndreo de andrasatsika zay rehefa tsy vitandreo zay anjarantsika am'izay miteny andreo manenjika andreo am'izay manenjika anay moa zany fa za koa namanareo rehefa tsy vitandreo zay mission zay namanareo za ho an'ny malagasy anaovako an'izay de mila manova atsika toetsaina mila mahazaka atsika miteny marina mila mahazaka koa atsika tsikiraina rehefa misy zavatra tsy mety fa zao aoka atsika hampitovy ny malagasy rehetra tsisy resaka fiaviana na finoana fa nizaniza amin'ity firenena ty de ambaniny lalàna fa tsy hoe rehefa misy olona anankiray voakitika de hiaro an'iny tsika de hiteny resaka fiaviana tsika tsy mety rehefa ny olona zany manao tsy mety de azo ampanantsona azo hoentiny amin'ny tribunal niza eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny zavatra engaviatsika de hanana fitsarana atsika maleo tena fitsarana atsika marina fa tsy tanila de anjaratsika rehetrarehetra no mijery an'izay hoe atraiza niezaka ataon'ny fitondrana fanavaozana manodidina zay resaka fitsarana zay fitandrona amin'ny fahalemana fitandrona ny andraikitra rehetrarehetra zay apetraka amin'ireo fanjakana mpanatanteraka iarahana ny fanarenana ny firenena de tsy ilaina ihany koa ny anaovantsika ady an-trano
mandrapitongavana concertation zay na aorinan zay concertation zay ilaitsika ho an'ny fandefitra ilaitsika mifampiaino fa tsy ilaitsika ny fanakorontanana na hiteraka ady zay de rehefa aveo zavatra tseritseretintsika no iseho milamina atsika zao afaka miresaka atsika zao afaka mitaky atsika zao fa ataotsika ao ambanin'ny fahendrena ao ambanin'ny lalàna mandrakariva ny fanehoan-kevitra zay ataotsika ny fitakina zay ataotsika atsipoko zay teny zay ho atsika rehetrarehetra na olon-dehibe io na tanora io dia tokony zay no lalana hizoratsika mba hatongavantsika am'izay fanarenana ny firenena zay andraindray ny malagasy rehetra zay aoka tsika samy adio fo aneo ny favononana ho an'ny tanora ny concertation androany ho tonga ny concertation any amin'ny commune any amin'ny fokotany any amin'ny district any amin'ny région au niveau national dia andaotsika rehetrarehetra miaraka manarona ny firenenantsika tia dia engany hotody hatramin'ny farantsika ho ampiatsika ny fitondrana mijoro zao ho toanatsika ny fanjakana mijoro zao mba havitan'izay tanjona zay eritreretindreo petraka zay ka zay no afatra atsipoko amintsika tanora aza mety ampirisina hoe aza tonga nefa ianareo ihany nitaky an'io tonga ny fotoana nefa misy ihany koa ny mampirisika hoe aza tonga inona ihany ary no andrasatsika inona no ataotsika zany raha ohatra ka tsy tonga eo nareo zany de dikan'izay miraviravin-tanana nareo zay tadiavintsika izay firaisam-pirenena zay tadiavintsika ny firaisan-kina zay ho an'ny tandrazantsika ho an'ny taranaka ho an'ny vatantenatsika zay mbola miaina amin'izao fotoana zao ingany ho tanteraka ny nofinofiny malagasy rehetrarehetra.